Techno Sportive vous présente Faly miarabantsika tokolasy tokovavy amin'ity aliny alahady faheniny volana marsa ity tonga eto amin'ny fahitalavitra ny matv nao amin'izao alina izao fotoana manokana ho an'ny fandarana mahery fotoana manokana ho an'ny fanatanjahantena ihany koa amin'ny ankapobeny satria amin'ity indray izany no safidianan'ny ekipan'ny mahery ny fandarana mahery ny gazety mahery ihany koa ny alorana mari-pakasitrana ho an'ireo atleta hitany famendrika tamin'ny taona 2024 lasa iny ny amin'ity androany ity zany no anatanterahana izay faly miaraba atsika ny tokantrano faly miaraba ihany koa an'ireo olona izay tonga eto amin'ny studio ny matv amin'izao alina izao misotranao mbola misaotratsika rehetra tonga amin'izao alina izao enina no safiditsika tamin'ity taona 2024 iny zany zay navita ny zavatra dingana zay ngamba ny azo lazana hoe dingana no vita n'ireo atlety ireo miditra amin'ny andihany fa 1 sika amin'izao fotoana izao raha hoan'ity trophée mahery ity saika efa nandalo teto avokoa ny taranja rehetra ny trophée mahery raha somary azavaina kely tsotsotra dia ny zavabitan'ireo atleta no anisan'ny nijerena voalohany eo ihany koa ny natao hoe anosehana ny mpanao fanatanjahantena malagasy mba handeha lavidavitra kokoa satria raha ny maheritsika tamin'ity taona ity dia hita fa mbola misy atao hoe mbola tanora dia tanora mbola misy tovolahy kely mihitsy ary isan'ny nahazo tamin'ity taona ity ia dia aterina araka izany ny fiarabana atsika ny tokantrano tsirairay avy ao anatin'ity fandarana manokana itya isorana ihany koa reto vahiny manakaja izay natsona anatrika n'ity lanonana ity eo ihany koa izy enina menada izay hotolorana ny trophée mahery amin'ity ariva ity no safidina ny taranja tenisy ny tsipika nety be ny kickboxing ny volleyball ny baolina kitra ary ny taranja lomano tamin'ity trophée mahery taona 2024 ity vita zay ny fiarabana sy ny resadresaka fa dia avy hatrantsika dia hanomboka ny zandriny indrindra ary no amin'ity indray mitoraka ity no tolorantsika zany trophée mahery voalohany zany izy no zandriny indrindra zandriny izy nefa misy ny zavabitany teo amin'ny taranja ataony kanefa dia araka ny fahitana azy ihany koa zany izay no antony safidanana azy dia ho avy ny ity taranja ity izy ny taranja tenisy moa ny tiana resahany eto avy hatrany dia ho raisitsika Sampras Rakotondrainy be mialohan'izay aloha dia mialohan'ny akaran'ny Sampras ety nisy fanadidina manokana aloha nataonay momba azy hoe ohatrotry ny ahoana zany lalana ny diaviny zany ohatrotry ny ahoana ny fiainany ao anatin' zany taranja tenisy izany dia arahantsika aloha izay fanadidina izay avy eo atsotsika izy hiakatra ety hotolorana ny trophée izy no Rakotondrainy be Sampras tovolahy 20 taona monja kanefa efa manana ny lazany sady eo amin'ny taranja tenisy isan'ny ny antefany ny fandarana mahery hotolorana ny trophée mahery izy amin'ity taona ity zanaky Rakotondrainy be Stéphane filohan'ny fédération ny taranja tenisy teo aloha sy Rakotondrainy be Antre mpilalao tenisy fahiny tao anatin'ny ekipa pirenena malagasy ny taona 90 ka hatramin'ny 3 i Sampras kilasy fahenina etsy amin'ny lycée français Ambatobe izy ary mpilalao tenisy ao amin'ny klubany Atema izay nanomboka ny lalao tenisy teo amin'ny 5 taonany raha teo amin'ny zavabitan'ny Sampras dia efa manana ny vokatra tsara izy na dia 20 taona monja aza larina fahatelo medaly limo izy nandritra ny fedina ny tompontakany Afrika Australe medaly volamena tamin'ny Masters U12 fananany irisa-pirenena natao tatsy Maurice ITF4 tompontakany Madagasikara 2024 sy nanorobaka ny tremplin izay natao ny volana septambra sy oktobra 2024 sokajy U12 ary tonga teo amin'ny famarana izy ho an'ny sokajy U14 tamin'ny fananany ihany teo amin'ny 10 taonany dia efa tompontakany Madagasikara sy tompontakany tremplin ihany koa izy ny taona 2024 tafita hiatrika ny fedina ny tompontakany Afrika izay atao any Maroka ihany koa i Sampras misy combativité zany dia en attaque sans miss tokony ataoko dia
tsy manelongelona ny samprasy ve ny tenisy amin'ny resaka hoe any am-pianarana rehefa mianatra? Tsy manelikely ka, tsy manelikely. Manao ahoana ny fijerin'ny ankizy namany samprasy raha any am-pianarana na any an-tanàna rehefa le mandeha manao compétition internationale reny hoe lasa nanao compétition internationale samprasy? Ahoana ny fahitanao an'izay? Lasa tahitra be zareo. Tahitra be. Manaraka akaiky ny fivoaran'ny samprasy eo amin'ny taranja tenisy ny Rainy Rakotondrainy be Stéphane ary anoana azy hatramin'ny farany mba halasa mpilalao matianina any samprasy. Ny faniriana iray aman-dreny aloha sy ny fanomanana azy amin'izao fotoana izao dia ny tonga professionnel ny tanjona fa izay aloha mbola tsy manao pression be amin'ny zaza fa gestion le fikarakarana ilay zaza zany atao saison par saison. Raha amin'ny lafiny ara-bola aloha mbola ny eto manana mivady no hikarakarana anazy hatramin'izao fa mazava ho azy aneriana tsy maintsy angataka amin'ireo izay mahalala tanana afaka manampy. Mazava ho azy raha misy ny centre vonona ny andrain'ny zanakay Lamantoa dia vonona izay mivady zany andefa azy ary mazava ho azy tsy maintsy mbola ifampiresahana telo mianaka ilay izy fa raha izay mivady manokana aloha dia vonona ny andefa azy. Tsy miady rery samprasy fa manaraka akaiky azy ihany koa ny mamany Rakotondrainy be Anitra. Ny programan'ny fianarana samprasy mavesatra ihany dia tsy maintsy manana rigueur zany izay mianaka ahafahana sady mianatra sy manaraka ny entraînement tennis. Izy io zany indimy isan-kerinandro izy no manao entraînement latsinainy, talata, larobia, lakamisy, sabotsy, zoma sy lahady izy no repos. Dia ankoatran'izay zany tsy maintsy mba manampy azy ao ohatrano anarahana fianarana. Noho ny fivoaran'ny samprasy dia manam-pikasana hiatrika fifaninanana goavambe any États-Unis ny volana Desambra 2024 ary any Tarbes Frantsa ny volana Janoary 2024 i samprasy. Mangataka ny samprasy ary akatra ty azafady. Dia mangataka ny Mamy Razava ihany koa tompon'andraikitra voalohany amin'ny fandarana mahery, ny gazety mahery hanolotra azy an'ilay mari-pakasitrahana. Vitsy aloha samprasy. Samprasy rehefa vao nanapa-kevitra izay hoe amezana trophée ho an'ny samprasy dia tia fantaniana petraka voalohany tao amina raha izaho manokana hoe pity samprasy zany tena tianao? Tsy tena pity samprasy fa tiako tena tiandray aman-dreny angamba zany aloha pity samprasy mba toa izay no namena ny anarany. Ok, ho any États-Unis izy nanao teo izy amin'ny volana septembre. Volana Desambra. Volana Desambra. Ny Yonam zany angamba nitazona ray aman-dreny io ny ataovy izay mba ahitany azy ihany nefa hany ihany nareo. Yonam ny samprasy. Eny ary fantaniana kely fotsiny samprasy mibedy ve dada sy neny rehefa ohatra hoe resy rehefa manao tenisy ohatra na raha ohatra na avy manao match. raha vao tena bety. Eny ary misaotra ny samprasy tehaka farany anazy tompoko. Ny manaraka mbola aomentsika manaraka mbola zandriny ihany koa kanefa dia efa azo lazaina hoe izay koa zany nandraisana azy hoe ho avy nisy taranja misy azy eo amin'ny taranja Lomano indray izy. Raha lefy sitraka izay no anarany zany Pilomano
avy any amin'ny Serge sy ny Thomasina izy ity saingy manohy ny fianarany any Frantsa izay mandalina tena lavidavitra kokoa ho an'ny taranja lomano izay ary anisan'ny navita dingana lavitra raha teo amin'izay sehatry ny taranja lomano izay amin'izao fotoana izao izy dia izay fianarana lomano izay koa no ratoviny any Frantsa any anisan'ny antefan'ny safidy ihany koa izy tamin'ity taona 2024 iny zany amin'izao mahery trophée mahery 2024 zao. Toy ny mazatra mialohan'ny hanomezantsika ny trophée ho an'ny sitraka ralefy dia isy ny fanadiadiana tahaka ny any Sampras teo afantarantsika any tokantrano tsirairay avy any hoe iza tokoa ity atletantsika ity sy ny mombamomba azy ao anatin'ity fanadiadiana ity. Raha le fisitraka pilomano malagasy isan'ny safidian'ny fandarana mahery hotolorana trophée ihany koa. Raha ny momba azy no tantaraina fofoy dia zanak'Andreo Matoa Ralefy Alphonse pilomano fahiny sady andrafitra ny ekipa pirenena malagasy tamin'ny taona 2019 sy Ramatoa Razanatsoa Veroanta isitraka. Raika amby 20 taona ny tovolahy ankehitriny ary manao fianarana any Frantsa sady manao fanatanjahantena na sport étude ao amin'ny université any Marseille. Ny taranja lomano no fianarana ataony ao amin'ity université ity. Cercle Nageur any Marseille no club misy azy. Araka izany dia mianatra manokana mikasika ny taranja lomano isitraka. Ny club Cercle Nageur Marseille izay misy azy raha teo dia club manomana pilomano ho lasa matianina. Ireo kalaza frantsay rehetra dia saika nivoaka ao amin'ny club Cercle Nageur Marseille ity ary maro no mbola milomano ao amin'izao fotoana izao isan'izany Florent Manodou. Araka ny fanazahana no Mendra Matoa Razanatsoa Veroanta mamany sitraka dia vao 10 taona isitraka dia efa nampilalaoviny rano. Nanomboka teo amin'ny fahaenina taonany kosa izy no niditra tao amin'ny club ny Serge sy ny Thomasina ary club ihany no entiny hatramin'izao rehefa tonga eto Madagasikara izy. Tanjony Ralefy sitraka araka izany ny andeha lavitra eo amin'ny taranja lomano. Izay no mombamomba azy raha tantaraina fofoy fa raha teo amin'ny zava-bitany kosa dia manana ho tantaraina misimisy sitraka. Tompontakan'ny Madagasikara nanomboka ny taona 20 ka hatramin'izao eo amin'ny 50 metatra sy 100 metatra papillon. Medaly volamena teo amin'ny 50 metatra papillon nandritra ny lalaon'ny nosy farany teo Tatsilarino no sady tompony ny fotoana tsara indrindra amin'ny lalaon'ny nosy eo amin'ny alavirana 50 metatra papillon io 4 sekondra sy 10 pahazatony. Medaly alimo nahazo ny larana fahatelo nandritra ny tina international ny Golden Tour izay natao tany Frantsa tao amin'ny tanànany Amiens ny 7 febroary 2024 teo 4 sekondra sy 13 pahazatony nanontany ny fotoana tamin'izany. Saika nandray anjara tamin'ity mitina international Golden Tour ity avokoa ny ankamaroan'ireo kalaza maneran-tany tsy nampitsanga menatra nefa ny zava-bitan'ny pilomano malagasy ity nandritra io faninanana io. Intelo izy nefa niaro ny voninahitra Madagasikara tany amin'ny fiadiana tompontaka eran-tany tamin'ny taona 2024 tany Istanbul fa 2020 amin'ny pilomano 70 nandray anjara no nisy azy ary nahazo ny larana voalohany izy nandritra ny fanitsanana tao amin'ny série nisy azy. Tany Barcelona ny taona 2024 ary tany Kazan na Russie ny taona 2024. Manome toky ny tovolahy fa mbola vonina hiaro ny voninahitra Madagasikara eo amin'ity taranja lomano ity. Izay zany no mombamomba ny Ralefy sitraka izy moa tsy eto fa any ivelany ihany araka ny nambara teo dia nasainy manokana ny mamany andray ny trophée-any izay niala avy any Thomasina mihitsy moa tonga eto amin'ny studio Amma TV amin'izao ariva izao. Angatahana ihany koa mandroso tompoko madame. Ya, dia angatahana ihany koa ny tompona ndraikitra eo anivon'ny orinasa Knaps satria izy dia anisan'ny miasa akaiky amin'ny fandarana mahery sy ny gazety mahery ihany koa hanolotra izay mampakasitrana izay. Isorana indrindra Andriamatoa dia rasiny orinasa Knaps tamin'izay fanolorany ny mamany sitraka izay ity trophée mahery ity. Mbola misy fanontaniana kely aloha satria sitraka tsy eto izy no eto efa novolavolainareo ray aman-dreny mihitsy hoe ilomano hatramin'ny farany
sitraka satria na ny fianarana nataony raha dia ny taranja romano sotra indrindra me fitenenana miarahaba ny rehetrarehetra tonga eto aloha ny hoe ny volavolaina angamba tsy dia izay loatra satria ny tanora amin'izao fotoana tsy azonao terena na manana ny ambopo ary ianao renina ray hoe tiako zao ny zanako rahatrizay fa eo indrindra ny fitiavany an'le taranja zany hoe natao aloha zay itiavany an'le taranja rehefa tiany eo dia izy ihany no nanapa-kevitra manokana n'izay hitondrany amin'izy avoavo kokoa rehefa ohatr'izao rehefa misy atleta malagasy ohatran'izao hoe indrindra mandrato taranja anankiray sy ny fianarany koa moa zany any ivelany any a dia ny fanontaniana ihany koa dia tonga dia hoe sao dia tsy hitondra ny akanjo ny ekipam-pirenena intsony izy rehefa kelikely afaka volana vitsivitsy taona vitsivitsy hoe fotelo taona angamba zay izy zao no any raha tsy diso ny fikontiko hatramin'izao aloha mbola ny loko maitso fotsimena no entiny naizanaiza za tsy mino hoe ho avy ny fotoana ialany maitso fotsimena zay dada sy neny maitso fotsimena ia mahavelom-boly fanontaniana farany somary hitahitanao ihany mola izy dia ampitaiko ihany ho ampitain'ny mpijery ihany koa hoe misy tompona ndraikitra eto a eo ny fédération na eo ny ministère ny fanatanjahantena rehefa misy atleta miaro ny voninahitry Madagasikara mandray anjara ty amin'ny faninanana ty a somary ohatry malahelo kely ihany nareo ray aman-dreny hoe mizaka amin'ny ary io tsy nareo rery fa ny taranja maro ny taranja tenisy zao teo a nisy amin'ny samprasy a ny ray aman-dreny ny antoka azy nandeha nakany amin'ny faninanana iraisam-pirenena dia ianao ihany koa anisan'ny nalahelo tamin'izay tena marina mihitsy zay lazainao zay hoe tsy fantako na mariny ala izy dia ny fo no miteny fa tsapako zany le izy hoe ay tsy ny lomano ihany aloha zay tsy tsapako tamin'ny voaloha fa eo aho vao maheno hoe ay na ny tenisy ary voan'io aretina io ataoko aretina le izy satria misy fotoana ny everiko manokana zany amin'ny maray aman-dreny ahy hoe adidiny ray aman-dreny atreto rehefa nentiny avo dia avo raha ny fijerinay manokana azy le loko maitso fotsimena mba neveriko kosa hoe adidiny le loko amin'izay no tokony hijery azy manokana tiako tenenina zany za tsy manao hoe tsy mety ny ataon'ny ministera na tsy mety ny ataon'ny fédération na sanatria tsy hany ny tiako atongavana fa ny tiako tenenina misy lalàna fototra ao amin'ny taranja romano zay tsy haiko ny ny fanatanjahantena hafa amin'ny fanafarana atleta anankiray iveriny eto an-tanindrazana anamafy sy anamarina fa tena mbola mpilomany malagasy izy amiko io zavatra io zany salana manokana zao za tsy contre satria zanako deto ve ho contre fa ny olana matetika izay zavatra zay zany lasany amin'le ray sy reny no iantefany ny fibatana amin'le zaza avy any ivelany any tafita zay ny afatrao a misy tompona ndraikitra eto amin'ny ministera eo ny fédération na miara-miasa hatrany moa izy ireo a reny zareo zay championnat de Madagasikara ny lomano zao atao an'ny Tomasina amin'ny volana me ho avy ve zany raha lefy hatramin'izao aloha mbola mino aho fa ho avy tehaka mafy be zay ho an'ny taranja lomano satria reharehan'ny fidina tompon-daka Madagasikara tokoa na amin'ny sehatra iny io na amin'ny sehatra inona ny atongavany reny atleta atsika any ivelany reny mame lanja izay fidinany tompon-daka Madagasikara zay eto toerana ny atletatsika manaraka taranjam-panatanjahantena iombonana no resahantsika eto indray efa elaela ihany angamba zay izy rolantsy dia ny resahantsika ny resaka volleyball raha tamin'ity trophée mahery ty moa zany no resahana mitendray toraka ty ihany kosa nefa dia hitatsika hoe mendrika ny omenan'izay trophée mahery zay ny équipe ny gendarmerie nationale volleyball ia dingana roa lehibe no vitan'ny équipen'ny gendarmerie nationale volleyball tamin'ity tamin'iny tompolalaovana 5 sy 10 arivo iny teo aloha nandrombany ny anaram-boninahitra nationaly eo ihany koa ny nibatan'ny amboara ho an'ny équipe tompon-daka ty amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana ry amboaran'ny fédération azony azo lazaina
ho famboiazana no azon'ny ekipan'ny gendarme tamin'iny tompolalaovana 5 sy 4 arivo iny araka izany ho arahantsika ao anatin'ny fanadiadiana toy ny mazatra rehefa avy eo ny mahakasika an'izay ekipan'ny gendarme zay taranja iraisana moa somary sarotsarotra vao mahazo n'ity trophée mahery ity satria amin'izay mahiraisana izay maromaro zany ny olona mifaninana mitambatra anankiray eo zay vao mavita dingana lehibe ka zay somary maelaela ny vao misy ny fahazahoana trophée zay zany teto amin'ny Mahadevy satria matetika ny baolina kitra aloha zany ny tena matetika dia ny taranja baolina lavalava dia zao nisy ny taranja volleyball izay ka hoarahantsika aloha izay fanadihadiana mikasika ny ekipan'ny gendarmerie-pirenena eo amin'ny taranja volleyball izay. Vao efa taona zao ny nitsanganan'ny club-ny gendarmerie nationale volleyball na ny GNVP kanefa dia efa lavalava ihany ny lisitry ny anaram-boninahitra efa norombahany. Anisan'ireny ny nahatompinakany Madagasikara ny ekipa voalohany efa taona amin'ny sesy ihany koa zao. Ity ekipan'ny gendarmerie ity ihany koa no mitana ny anaram-boninahitra tompinakany faritra fafito ankoatra ny amboaran'ny fédération. Tsy laza tanjan'izay ny ekipa zandra satria raha tompon-dakana Analamanga Sokazy Benjamin Skade dia tompon-dakampirenena kosa ny minime izany hoe ratsaky ny 12 taona. Inona ary ny tsy ambaratelo ny fiahombiazana ho an'ity club ity? Hitako aloha zany hatramin'izay nitsanganan'ny CNVP zay ny tsy ambaratelo zany dia le toetsana miaramila angamba ny tena tsy ambaratelo zay mahasamy hafa izay ekipan'ny gendarmerie amin'ny club civil tsy ahitokely ihany koa fa ny zay mety hoe tanjaka n'ireo ekipa miaramila taloha coach Paz mety hoe CNVP ve mety anisany hoe namelokely mandrasan'ny coach Paz zay ka théorie misy olo tena ny folo anda ihany satria akora anankiray ihany ny antony faharoa zany dia ny fitiavana le mpilalao misy angambany ao amin'ny zareo misy ny culture angambany filazako anazy hoe ao aminazy zany le fitiavana le volleyball le fahatelo ny fijeriko amin'ny mpilalaon'ny CNVP zany dia mety anisan'le langage tokony hoe efa doué efa hoe mety mbola kely angambany dia efa atao anatiny le filalaovana le baolina dia zay angambany dia nampian'ny entraîneur zay mifandimbiasako teo moa zany dia zay mety hoe secret amin'le CNVP. Ny tenenao teo hoe fangarony ny civil sy ny gendarme zany anatin'ity ekipa ity manahoana fiarahamonina ao anatin'izay tsy misy be ny olona mifandray tsara daholo ihany zareo ireo? Mety ny eritreritry nareo mpanao gazety ny aby zay ny eritreritry ny mpijery ihany koa dia mandro volley moa mijery hoe ahoana moa zany club civil manampy ny club miaramila dia mety andringy nefa ny za mahita fa ny fijery ndraiky dirigeant amin'ny CNVP objectif zany ny fijeriny dia hoe andeha nangalan'ny club CNVP io andeha tondra lavidavitra n'le volleyball malagasy dia angambany amiko aloha zany nidiran'ny mpilalao za koa ao anatin'ny anisany hoe vaovao civil dia eritreretiko hoe tsy mbola misy zany mety hoe ato angamba mety nahitanay an'le hoe toetsaina mahamiaramila sy le toetsaina hoe ahoana zany fanaovana baolina collectif zany lorana aloha tsisy voanantso anary zareo dia samy mieritreritra rehefa niarina asa tany koa ny président CNVP tao aloha zany tamin'ny 2000 tsisy olana zany hoe tsy nanda zany ary fitenina technicien hoe anao tsy hoe rofina amin'ny lapelina vo andeha anampy andry zareo fa matoy izy ny antso dia hoe mba mbe coup de main zay dia angambany hoe mba hoe mampanatry tena ny tenenako hoe mba tena zany mba manana maizy azy dia mba manampy any zay farak'zy kely tsy mba hanana fahaizana zany dia zay no vokatra azo tamin'ity tamin'ny taona 2015 teo. Miisa 90 amin'izao fotoan'izao ireo ankizy sy tanora manaraka fifanana momba ny volleyball ao amin'ny GNVP. Vita amin'ny 30 kosa nisan'ireo mpilalao amin'ny ekipa première série amin'ny ankapobeny dia manodidina ny 19 taona ny salan-taonan'izy ireo.
misy ihany anefa ireo tanora vao misondrotra fa ao dia ao ihany koa rehefa goaiky antitra mitazona sy mizara ny traikefany. Mifandray be za zany tezaina zao aloha zany dia rafakamba anatin'le klub anankiray le fitiavana an'le gendarme moa zany tsy sady le volet dia tsisy olana mihitsy ateto aloha fa fampitondra toany sorizany dia birala mahafinaritra ny le GMVP aloha fikambanana klub maromaro zay mananana gendarmerie dia mitambatra misy mpilalao avy any ivelany zany nanampy zagalan'le GMVP dia tokony fitondra rehetrarehetra zany nalalatana zany tamin'ny resaka teknika na tamin'ny resaka fanorona dia sote le club dia tsara be nefa fa fitiavana misy aloha ny zava-dehibe fa raha tsy tia tsy mety fa raha hoe atao kilavao zany le fanaovana le volet dia tsy mety fa eo foana nefa ny ankizy mianatra miasa dia tsy afaka tokony mba mitady fotoana kely zany mba afahany manao travail individuel ho anazy manokana raha mbola tianao izy dia avy eo mitambatra fotsiny le fatao anatina club. Amin'izao fotoana izao dia manomana fatratra ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika ity ekipa ity. Misy ny tanjona tiana hotratrarina amin'izany satria ho an'ny mpanazatra dia tsy fiteny intsony ankehitriny zany hoe ny fandraisana anjara no zava-dehibe. Tanjona moa zany tsy hoe andeha ohatra tsy fiteny intsony ngamba zao ary tokony hiala amin'izay daholo tsika teknisiana ny dirigeant rehetrarehetra ary indrindrindrindra ny mpilalao izay mandray anjara mavitrika eo ambon'le terrain. Ambony be zany ny pression ngamba raha fiteniko anazy ho anay indrindrindrindra pression voalohany zany dia hoe manoloana ny institution izay arovanay ny gendarmerie nationale misy pression satria inona ny antony pression satria ny dépense hoentinany dia somary lafolafo vidy any zany le baolina atao any dikan'izay zany mba misy takalony le dépense ny takalony entinay zany hoe promesse moa ny hafa eny ambony terrain no ahitanazy dia rehefa tonga amin'ny quart de finale zay dia ezaka dia tonga amin'ny demi-finale. Na dia an'ny gendarmerie pirenena aza moa ity ekipa ity dia misy ihany koa ireo civil milalao ao aminy rehefa misy ihany koa nefa tsy fanarahana ny baiko ohatra dia tsy maintsy miantra ny sazy. Ireto avy ary ireo mpilalao ao anatin'ny ekipa voalohany ity ekipan'ny gendarmerie pirenena ho an'ny taranja volleyball ity. Faina passeur. Sous poste à 3. Mami attaquant réceptionnel. Raphaël poste 3. Manu passeur. Potilon poste 4. Sosi poste 4. Blissy poste 3. Toulja poste 4. Christian libéraux. Chong est libéraux. Poste 4. HB central. Du style, du confort, de la marque avec de nouveaux arrivages. Avec la gamme des étiquettes uniques. Qui ne voudrait pas les avoir? N'attendez pas, c'est chez nous. Le sportif, la plus combinaison du sport à Madagascar, en bout de flot. Avy hatrany Erika kapiten'ny GNVP angatana hiakatra etya i ramatoa talehan'ny sport fédéral ihany koa angamba azafady tompoko madame Rosara Kotzab mba hiakatra anotra zay mari-pakasitrana zay.
izaran'ny le médaille moa zany za rehefa tonga any zarainareo ny kapiteny iny sa hoentin'ny kapiteny anitraro mbana zany Erika tsy teny aho hoe firy taona ianao fa fantatra fa efa ela dia ela ianao nanao an'ity taranja volley ity amin'izao taona 24 zao ianao mbola ao anatiny manana fikasana andeha moa zany fa tsy hoe manana fikasana andeha hiatrika ny fiadiana tompotakany Afrika ny GNVB amin'ity volana marsa ity nanahoana ny ainanao raha hoe ianao manokana an'izay firy taona elaela tao anatin'ny taranja volleyball zay ny ainana moa ohatran'ny fiainana rehetrarehetra ihany misy ny tsara misy ny ratsy mafy fa fitiavana zava-dehibe dia mbola manohy fanontaniana manitikitika ny mpijery nahitan'ny mpilalao an'ny GNVB teo saika ireo mpilalao sangany eto Madagasikara no navondrona ao anatin'ny ity ekipan'ny gendarmerie nationale ity mety vovalin'ny Erika ve zay fanontaniana zay fa hita tao anatin'ny fanadiadiana ihany hoe gendarme avokoa ve ireo mpilalao ireo asa misy ny civily inona ny fiara-miasa ao anatin'izay fikambanana club zany mitao isaorana moa ny mpitantana zany nahita hoe aloha atambatra le zany le gendarme voaingana ny foronany vo efa taona dia niezaka zany na mpitambatra hoe mba hitadiavana vokatra ohatr'izay secret ho an'ny mpitantana iny fa tsy mpilalao milalao fotsiny mahakapiteny any Erika rehefa fampanantenana ho an'ny mpakafy ny volleyball zay somary natoritory tato ato amin'ny fandehanana amin'ny fifaninanana afrikanina atao any Egypte fampanantenana aloha tsisy afa-tsy niezaka atao ny mpilalao ny miezaka ny mpitantana miezaka miara-miezaka zany dia hiteo zay vokatra fa ho antsika le mpilalao fantatra fotsiny zany fa tsy dia tena fantatra tsara fa toka angamba nomena hoe tsy andeha tsangatsangana ny ale any fa mba misy vokatra tsy maintsy tadavan'ity fireneny ity koa indrindra ho an'ny gendarmerie ny fanontaniako farany nareo le zandary manao anatin'le club ve tsy manao afa-tsy ny volley zany mbola manana asa hafa saly hoe manao volley mihitsy zandary anareo amin'ny ankapobeny aloha le volley ny tena asa fa rehefa misy ny saison morte zany dia tsy maintsy miverina any amin'ny camp zany ianao mianatra asa ny angambany tahaka ny nantany tamin'ny sampras teo hoe bety ve ry dadasineny rehefa resy colonel ery zao président ny GNVB mijery tsara mihitsy teko mijery tsara mihitsy bedy ny colonel masika ihany keo ve nareo rehefa hoe resy zay ohatra ny fanatanjahantena rehetra hoe raha vao misy ny defety dia tsy maintsy masika ny lehibe nisotranao Erika nisotranao zay zany no taranja iraisana voalohany hiditra eo amin'ny taranja iraisana faharoatsika tontolon'ny baolina kitra iresaka ny knapsa sportsika izay anisany navita dingana telo be ihany koa tamin'ny ity taona tamin'ny taona 2024 iny ary mitohy amin'izao 2024 zao satria mbola ao anatin'ny fanohizana ny fedina ny tompontakan'ny Afrika ho an'ny ekipa tompontaka ekipan'ny knapsa ity amin'izao fotoana izao raha fehezina ireo vokatra telo nanaovan'ny ekipan'ny knapsa sport pao telo tamin'iny tompolalaovana 2024 iny dia ny batany ny anaram-boninahitra matompontakan'ny Madagasikara fa nefany indray tamin'iny tompolalaovana 2024 iny teo ihany koa ny batany amboara national tamin'iny taona 2024 iny akoatra izay dia lasa ny fanontelo ny amboara ho an'ny ekipa tompontaka te amin'ny faritry ny ranomasombe indiana Le goût et la marque en même temps. C'est inédit et envoûtant. Des canapés selon vos goûts sont à présent disponibles pour réaliser d'autres aventures. Le sportif, la plus combinaison du sport à Madagascar, à bout de flot. Ny taona 3 no niova ho Knaps Sport ny anaran'ny sampana fanatanjahantena teo nivon'ny championnat Knaps. Ny alohan'izay kosa nanomboka ny taona 4 dia mbola club amical sport ny nantsoina azy.
tao anatin'izay taona maromaro izay dia betsaka ny anam-boninahitra efa azon'ny kinaps sport football. Efa inefatra ary izy noho ny batany tompon-daka nasionaly dia ny taona 10 3 arivo 4 arivo ary 5 arivo indroa ny batany amboarana Madagasikara ihany koa dia ny taona 1 arivo sy ny 5 arivo. Intelo kosa no nahazo ny amboaran'ny ranomasime indiana ho an'ny ekipa tompon-daka tamin'ny 12 arivo 4 arivo ary tamin'ny taona lasa. Fa anisany nanamarika ny tantaran'ity ekipa ity araka izany ny nanaovan'ny Podro tamin'ny fifaninana nasionaly tamin'ny taona 20 arivo iny ka nahavoafidy azy ho ekipa mendrika tao anatin'ny trofea mahery. Tanjon'ny Kinaps Sport hatramin'ny nitsanganany ny tondra avy ny lokon'ny club avy eo amin'ny sehatra nasionaly sy iraisam-pirenena. Io ihany koa no hitazonana hatrany ny saritsara asehon'ny orinasa. Fa ny tena misongadina indrindra dia ny fijery akaiky ny mahaolona ireo mpilalao aminy mba entina mahazo vokatra tsara. Izany rehetra izany dia voafeo anatin'ny fifanajana ny fahazoana vokatra tsara ary ny fifampifehezana. Tehaka ho an'ny Sport. I Mika kapiteny ity ekipa ity ary no angatahana hiakatra ity azafady indrindra. Angaviana ihany koa ny filohan'ny fédération ny taranja kickboxing Brian Ndreniri nanolotra ny amboara ho an'ity ekipa tompon-daka ny Madagasikara ity. Ia tonga dia ararotana avy hatrany ny fijoroan'ny Mika eto amin'ny plateau-ny mahery amin'ity hariva ity vao miteny an'ilay teny hoe na ovia na ovato Kinaps tsy ato mahafantatra an'izay avokoa ny mpanaraka ny baolina kitra malagasy ambety teny ny mpanohana ny Kinaps Sport izay fomba fiteny hoe na ovia na ovato Kinaps tsy ato taorinan'ny nandesena ny Gormaiaka andehanana ny dingana manaraka aiza ho aiza ny fahavononana Mika. Sotra betsaka ny Monsieur Sakino moa zany ny fitenena. Ny fahavononana moa zany amin'izao dia vonona tsara izay satria raha tafakatra tamin'iny premier tour iny izay dia efa vita mihitsy tany Majanga dia efa nitodika tany amin'ny deuxième tour sady ny saina dia izao zao izay efa manao fanazarantena ho amin'izany sy efa manao fampifondronana ary izay amin'izao. Ahoana ny fandraisanareo hoe tao anatin'ny taona maro izay dia mba tsy ilazana hoe tsy nisy mihitsy fa tena zara fa nisy ny ekipa malagasy na tafita ny dingan'ny Savaranonando na teo amin'ny Ligue des Champions zany na teo amin'ny Coupe de la Fédération africaine nareo zao ny tafita amin'izay indray amin'ity indray mitoraka ity tsy vesatra be tsy indro be pression be ve zay? Le pression aloha eny tsy maintsy misy foana amin'ny mpilalao sy ny amin'ny fanatanjahantena angambany fa ny tao an-tsainay dia ohatrany hoe karazana défi ny tena napetraka hoe mba navita ihany ny taloha dia ahoana zany raha mba torina indray zao dia izay ny tena nafahana angambany. Ny Kinaps tsara mampafantatra azy fa any amin'ny ligue ny tasy no milalao manao faninanana régional zany manahoana fijerin'ilay olona avy any amin'iny faritra iny hoe ampé Fiarivoma Moanala Voro hoe ekipan'ny Kinaps milalao aty ahoana fijerin'ilay mpijery baolina any zany rehefa milalao any nareo tezitezitra koa ve zareo rehefa hoe match international ohatra ireny dia any Mahajanga lavitra be any milalao nefa tsy any tasy ka amin'izay lavasaina ama tsy manana kianja international moa zany manara-penitra ny any amin'ny faritra tasy dia moko rehefa le ohatra izao tsy dia tena hoe tasy tsony représenténa raha Madagasikara. Nareo lefa le milalao any mihitsy nge le manao championnat régional fa le voalohany moa zany faly zareo faly mihitsy izy hoe ekipa goavana ohatra anay tonga any amin'ny faritra any sady za mifaly milaza aminareo moa zany fa tsy mora le any fa tsy hoe any tasy zay dia mora fa sarotra koa satria ny terrain somary ratsiratsy kelikely indraindray dia rehefa ohatra izay dia mamevana ny adversaire. Fa hitanao hoe nampivoatra ny baolina kitra tany amin'iny faritra iny ve fisian'ny Kinaps tany nandray anjara tamin'ny faninanana tany? Efa hitako aloha dia sady nampivoatra no nampitomba koa ny fitiavan'olona an'ilay baolina kitra satria raha nisy fotoana mety hoe fa tsy dia nalazalaza kely ilay baolina teo dia misy an'ilay izay ilay ohatrany hoe manao ohatr'ireny zany hitako hoe mampiakatra an'ilay fitiavan'ilay olona hitanao zao hoe olona avy any tasy ary tonga any Majanga mijery baolina
ohatrany efa nisy tsipiteny tao anatin'ny fanadihadiana teo mika hoe mijery ny maolona ny knapsa sport azo eritreretina zay no hoe tombony ho an'ity ekipa ity io ianao ilazan'izay azo lazaina hoe ny ekipan'ny knapsa sport aloha hatramin'izao no ekipana baolina kitra manana rafitra tsara indrindra mety ahoana ny fandrindranany zay hoe fitantanana sy fijerena maolombelona sy ny baolina kitra eo anivon'ny knapsa sport. Nareo ve mpilalao ny knapsa sport dia mpiasa ny knapsa koa ve zany? Dia mandray knapsa koa? Rehefa tsy manao baolina zay dia miasa ohatra mpiasa rehetrarehetra mihitsy. Fa dia knapsa aloha zany tena amin'izay lafiny izay kosa izy hita hoe tena manao manome risque ho anay zany. Dia zay eo amin'izay risque amin'izay tsy manjaraka eo ilay andoha fa tena manao izay faraherinay foana satrarana izay tany napezaka ry zareo. Sotra betsaka indrindra tompoko. Izay ny taranja iraisana iverina eo amin'ny taranjan'olo tokantsika hiakatra eo amin'ny sehatra ambonimbony kokoa satria maromaro ireo atletantsika niatrika fiadiana ny tompon-daka eran-tany taranja tsipoka nety be izay no resahantsika manaraka eto. Raha tia anarso Judicaël Anjara fantatry ny rehetra amin'ny anaranao hoe Bolo izy no atsotsika hiakatra eto amin'ny plateau noho ny anaram-boninahitra azony tamin'ny fifaninanana iraisam-pirenena fiadiana ny tompon-daka eran-tany natao tany Thaïlande ny volana novambra 2024 mialohan'izay arahantsika ny fanadihadiana mahakasika ny Bolo. Antony nisafidianany Judicaël Anjara Tinarson na Ibolo ho anisan'ireo azony trophée mahery ny nahavozotra azy ho tompon-daka eran-tany Sokaz Junior ho antaranja tsipika nety be teo amin'ny tir de précision nandritra ny andiany faha 10 tamin'ny fiadiana tompon-daka eran-tany tanterahana tany Bangkok tamin'ny volana novambra teo. Ho azy dia nitazona izany anaram-boninahitra izany hatramin'ny Sokaz Senior ny tanjona. Na voalohany telo zany dia misaotra ny MATV mahatsapa tsara ny zavatra ataon'ny atleta malagasy dia mba izaho mivoantso tamin'ilay meilleur sportif de l'année dia isaorana ny MATV satria raha tsy teo izy tsisy an'izany zavatra zany sady fisian'izay zavatra izay mba mampirisika an'ilay atleta aty afara mba hiroso lalindalina kokoa. Misaotra ny fédération ihany koa satria raha tsy teo izy nandray fanapahan-kevitra tsy tonga tany Thaïlande izay satria Bolo Junior anao no nahazo titre mondial mety anahoana ny toyany eo amin'ny sehatry ny tsipika nety be ho anao manokana. Junior tokoa eo amin'ny toyany zany hiezaka mafy mba ahitana an'izany anarana voalohany eran-tany zany dia anany amin'ny senior mbola hiezaka mafy mba hanohy tsaratsara kokoa noho izay. Hetsakilan'izay dia mahatsiaro tena afa-po amin'ny vokatra azon'ity atleta eo ambany fiadiana ity ihany koa ny filohan'ny fédération na Beryl Razafindraniony. Ny marina ny teninao hoe misongadina ny vokatra azo amin'ny akapobeany ho an'ny taranja tsipika nety be. Ny zavatra nisy aloha dia tao anatin'izay fotoana ny tantanana ny taranja izay dia miezaka izay nametraka politika izay azahoana ny atao hoe performance ho an'ny mpilalao mba ahafahantsika ihany koa mijoro hatrany mitazona ny hoe mahasangana an'izany firenena izany. I Bolo dia fantatro tsara tokoa satria tany amin'ny taona raika amby folo sy roa arivo i Bolo dia efa tafiditra tao anatin'ny ekipa anankiray izay nikolokoloina teto Antsirabe. Ary rehefa nahazo ny championnat de Mada izy tamin'ny taona 2024 junior dia no raisina ny tanana mihitsy ny ekipa nisy ireo izany nisy 4 amby rahalahy izy ireo no tamin'izany fotoana izany ary ireo no lasa vice champion du monde tamin'ny taona 2024 nanapa-kevitra zany izay tao amin'ny fédération nanomboka teo fa mba tsy ho very anjavany fotsiny dia aloha kolokoloina ihany reto junior reto izany hoe hotezana hatramin'ny farany ihany koa mandra-pivoaka roa senior dia sady nampanaovana sport étude dia tao anatin'izay ny encadrena azy foana hatramin'izay ka hatramin'izao izy niatrika ny championnat du monde izy dia mazava ho azy fa
noho ny hoe ezaka nataony satria moa iaraha malala fa misy ihany somary resabe teo aloha teo hoe tamin'ny fanapahan-kevitra napetraky ny fédération nefa reny fanapahan-kevitra reny indrindra zany zao no natonga amin'ny vokatra ohatran'izao mety ho mafy reny fanapahan-kevitra zay nefa na izany ara dia tao anatin'izay no nivoahana hoe champion du monde tamin'ny tir isika ka raha ny nanomanana ny bolo zany dia maro ny zavatra atao hoe nanatrehana teo ny encadrement individuel nampanaovana azy na moral io na physique io na équipe ary tsisy rery ihany aloha sy hitako fa nisy efatra amin'ny rahalahy fa tir de précision moa olona ray ihany no tsy maintsy azo amin'izany tokotako zany dia polo no nahazo an'izay fa na teo amin'ny olo telo miaraka ary moa dia mazava ihany koa fa nisy zay ka izay fiomanana be dia be zay no nahafahana nazahoana amin'izany vokatra nefa ny tena zava-dehibe dia ity ny fahavonona ny tanteraka ny toe-tsaina izy manokana miatrika an'le atao hoe fanabeazana azy no tena ngezabe indrindra tao anatin'izay. Anjara alena anatoko hoe anjara fa efa champion du monde kosa ve dia mbola atao hoe polo ihany fa polo ny anarana afantaran'ny mpilalao tsipika nety be azy atsonina ny tompona andraikitra voalohany avao amin'ny le sportif izay mpanohana ny fandaharana mahery amin'ity alina ity hanolotra an'izany amboara izany ho an'ny tompon-daka eran-tany. C'est un grand honneur pour moi aussi de vous honorer encore aussi. Et on est très content d'avoir un Malgache qui amène le drapeau de Madagascar au monde entier. Bolo teneniny filohan'ny fédération teo hoe nisy ezaka ngeza nataonao tao anatin'ny zany fiadinany tompon-daka eran-tany zany raha nahita ny ampahantsary tany amin'io fifananana tany Thaïlande io zahay dia ohatran'ny nisy fotoana variana mipetraka fotsiny mijery ny triplety manao efa tao anatin'ny sain'ny bolo ve ny hoe hibatan'ity anaram-boninahitra ity. Voalohany aloha dia afaly miaravatsika rehetra tonga eto amin'ny plateau an'ny MATV eo amin'ilay fanontaniana izakinao zany dia eo amin'ilay remplaçant aloha za voalohany dia ny ao an-tsaiko aloha dia le hoe ahoana ny azahoako an'ity tir de précision ity dia mijery an'ireo adversaire amin'ny lalao dia zareo koa moa fa matahotra daholo hoe za hoe nanao le tir satria tamin'ny 2013 zay fa nanao championnat du monde tany a France dia efa mifakazatra teo dia efa nanomboka teo ry zareo dia matahotra dia eo amin'ilay remplaçant dia mijery an'ireo foana nataoko dia surtout zany nandeha le première télé dia zany no be point indrindra teo amin'ny izy rehetrarehetra dia vao may izy natao jery le stratégie an'ny adversaire aloha zany voaloha bolo anisan'ny hoe izay foana le zavatra napetraka ao tao hoe andeha ho tonga hatramin'ny senior tompon-daka eran-tany voateny teo foana hoe haitsika malagasy ny taranja tsipika nety be ianao firy taona nanomboka nanao pétanque nanomboka nanao pétanque nanomboka za 11 ans 18 araky ny teninao teo raha ny filazanao zany dia tsy hoe tena efa matahotra fa atsika ny malagasy mihitsy moa zany amin'ity taranja pétanque ity ny any ivelany any rehefa miatrika fifanana ohatrany io ny fanontaniako fotsiny indray raha tsy diso ny fahalalako avy any Antsirabe ry bolo matetika betsaka ny tsipika nety be mivoaka ao amin'ny tanàna Antsirabe io inona ny tsy ambaratelo izay tanàna Antsirabe zay sy ny tsipika nety be tsy ambaratelo tsy haiko fa amin'ilay zavatra Antsirabe mahay zavatra sady mahay mifanohana ry zareo zahay hoe zahay misaotra i bolo tehaka ho atsy
ny atletasika farany amin'ity androany ity mbo mazava ho azy mbola tompon-daka eran-tany ihany koa izy nakoako ihany koa ny fahazahoana zany amboara izany eto amin'ny taranja kickboxing. Tsy izy zany fa i Séverin Mamontsoa izay manana ny dingana lehibe vita ihany koa satria anisan'ny tafiditra ao anatin'izany faninana amin'ny combat pro zany satria tsy moramora ny atongavana amin'izany sehatra izany raha eo amin'ny taranja indrindra ho an'ny taranja na ady tontolo tsotro io na kickboxing na ny taekwondo na ny karaté sarotra dia sarotra vao tafitany amin'izany hoe combat pro zany kanefa dia 20 taona monja ny tovolahy dia efa lasa lavitra teo amin'izany dingana izany ka milohan'ny akarany ety misy ny fanadihadiana izay natao aloha. Fantadaza manerana an'izao tontolo izao sy teto Madagasikara atao anatin'ny fotoana fohy Mamontsoa Séverin no nitaranja kickboxing. Raha ny tantarany tovolahy ity no resahana fohy dia nanomboka teo amin'ny fahazazany dia efa tia fanatsanjahantena izy ary nitaranja baolina kitra no tena tiany. Araka ny fanazavany nefa dia ny ray niteraka azy no nandresy lahatra azy izay nilaza taminy farate andeha lavitra amin'ny fanatanjahantena dia nitaranja n'olon-tokana ny tokony ilfosa. Nanomboka teo amin'ny 14 taona no nanao ity taranja ity i Séverin. 20 taona ny tovolahy ankehitriny ary miaramila mpianadrara ao amin'ny Kosrom 5 ao Toliara. Raha teo amin'ny zava-bitany dia tompon-takany Madagasikara nanomboka ny taona 14 ka hatramin'ny taona 2014 izy. Tompon-takany Afrika ny taona 14 Ofidy mpikatroka mendrika indrindra ny taona 2014. Tompon-taka eran-tany Matianina ny taona 2014. Kisendrasendra no nahalasa mpanao kickboxing nazy. Kickboxing aloha tamin'voalohany zao nanao foty. Tena dadanay hoe raha itao tafita amin'ny sport ianao dia manova sport individuel fa io mandeha eto firenenantsika zany izy. Dia tsy nino aloha tamin'voalohany mbola nanao foty dia teniteny tena dia na eno saiko hoe fantanao hoe Billy avy anaty Toliara iny. Dia igny zany relève-ny maître Black Jim tamin'izay. Dia bandy eo aminay daholo zany manao entraînement maître Black Jim. Dia Billy zany presque mitominy ny zalahy hoe mampijaly débutant zany Billy. Dia isaky manao entraînement ataony zareo dia manao débat eo aminay hoe Billy nanga mahasosa dia zavaza ataony hoe mampijaly boekely izy osinjy dia izy ao zany Billy zany. Dia tamin'izay andro indray izy nitako Billy hoe io kay olona kely ty hoe dia hoe ataonareo mampijaly anareo. Dia niteny rahalahy sasany hoe raha say lahy dia ndao manao entraînement miaraka aminay fa mampanivona Billy. Dia ndao arô dia nanao saut koa zay tao fotoana io. Dia tsy nikahoan'ny area dia tsy nahazakana tsara zany zay. Dia tokoteny anao entraînement sa hoe vosy titiny maître anay koa zany le asoanay tamin'ny fotoana zay dia aleo anao dia zay izy fa tsara izy. Dia lasa nanao dia ino dia zao ny afarany. Raha fandara fotoanan'ny Séverin ohatrany ahoana zany hoe manao entraînement zany amin'ny resaka kickboxing na impiry raha hoe matoto tonga amina résultat ohatra zao zany. Tamin'ny départko aloha mbola kely 3 fois par jour ny entraînement nataon'ny maître Adrien tana Toliara. Dia isaky ny anatin'ny semaine zay milay 2 fois par jour manao lay ezaka lavitra zany hoe 14 km 19 km zay nataonay isaky ny anatin'ny semaine. Dia zany natonga anao ohatsin'izao dia ingany zany averimberiko fa manao combat zaho manao combat ohatsin'izao dia ingany averiko dia ingany mahatonga anao ohatsin'izao. Inona zany mba nofinofiny Séverin zao? Nofinofiny zao hoe mba lasa professionnel zany hoe professionnel anao zao fa titre anao efa azo le ady amanaraka zany tombo professionnel amizay zany mba karaha manady amizay zany amin'ny kickboxing ty. Manahoana fahitanao le kickboxing misy anareo any Toliara nefa manana boxeur tena hoe mafy sy matanjaka? Kickboxing ana Toliara aloha raha jerena mpitana amin'ny Antananarivo tena arena lavitra be sabe na Antananarivo zao ny débutant ty zao raha vao manao entraînement dia manana gant tsirairay. Nefa na Toliara tsy manana gant fa gant club nefa gant club koa gant efa rovitrovitra.
fa le entraînement zany ny mafy dia mahatonga ny mpamaritilliara voatsapy amin'ny resaka ankizana. Inona ny tiany Sévérin kokoa ty Antananarivo ve nomanoma tena ihany sa ny tiliara? Tena tiako aloha ary tena mahafaly dia tiliara satria zara vao mity andro manintsy sady tsy mahazo aina. Raha ohatsy ny andro mafana une semaine fotsiny anomanako dia vitako combat be dia be. Ny hotafajanona mpanao kickboxing matianina ny mbola tanjon'ny Sévérin izay mieritreritra ny andeha lavitra eo amin'ny combat professionnel. Tsy mora nefa ny mitazona izany toerana izany fa mitakezaka goavana eo amin'ny fanomanantena. Raha ny safidin'ny Sévérin dia nijanona ny toliara ihany satria tsy mahazaka ny andro mangatsiaka ny tovolahy. Araka ny nambarany ihany dia mahavelona ny fanatanjahantena satria niraradraraka ny vola avy amin'ny mpanohana sy ny fanjakana izay nahatratratra any amin'ny 20 tapitrisa mahery. Lalana iray nahafahan'ny Sévérin nahazo asa-panjakana ihany koa ny kickboxing satria raha ny fampanantenana nataon'ny fanjakana azy dia ho miaramila raikitra izy aoriany ny fiofanany. Rehefa mariterana ara-pivelomana mantsy ny atleta iray hoy izy dia tokony afaka hanome vokatra tsara foana. Sévérin mangataka anao hiakatra ity nentinao ny ceinture. Ianao kosa ia mandroso ary ianao e. Andriamatoa Tale Général eo any ministère des sports mangataka anao tompoko mba hanohitra ny arim-pakasitrahana ho an'ny Sévérin. Firenena malagasy. Tehaka tompoko. Zay ny fanadihadiana amin'ny Sévérin to zavatra anona tsy voalaza tonga fa ny sisa tiako anontaniana dia eto moa misy mpilalao amin'ny kinaps sao dia hifindra ilalao baolina hikitrany amin'ny kinaps satria Sévérin sa tena hijanona tanteraka amin'ny kickboxing. Raha zaho manokana aloha efa tena miteo ihany hoe raha eto amintsika zao tsy hoe manambanimbany sport collectif amintsika malagasy aloha anatin'ny sport collectif zany mbola rairay ihany olona azo tsongaina ao anatin'ilay izy fa tsy izy rehetsarehetsa. Dia aleoko zany anaty amin'ny individuel satria raha vao individuel tonga dia hita hoe io mahavita azy dia alain'ilay fédération. Sévérin ianao ianao niaran'ny nisy fantatra nahazo anao herinandro lasa zay tiako anontaniana fotsiny hoe manahoana zao ny fahasalamanao efa afaka miatrika ny fanazarantena sy manantena hoe ny ahitanao sahady ndray ve zany zao? Kasky fitsaboana teo zany efa niteny anao scanner farany zay teo amin'ny le 15 angamba zay dia niteny dokotera hoe tsy maninona anao izy dia afaka 2 semaines anao fa afaka anokotsana dia izao zany tamin'ny lundi zao fa efa entraînement. Sévérin azo eritreretina ve zany taorinan'le loza mpifamoivoizana nahazo anao mbola hiverenan'le machine eo ambony ring izay mampalaza anao hoe vao lasa ny machine dia tsy maintsy KO zay adversaire tsy nisy fiantraikany ve le accident? Tsisy fiantraikany le accident satria raha ohatra hoe zaho anatin'ny mandeha voatonan'le tomobile mety nanahirana zafa mijano zany dia tsisy fiantraikany izy ary ataoko fa mety hitomtombo bebe kokoa raha ny vitesiko amin'ity zay mitoroty satria be dia be ny tsao mandehana hoe maty Sévérin tsy nitapaka sy tompony Sévérin dia asehoko zany hoe io tsy io Sévérin fa tsy tapaka dia io Sévérin fa tsy maty fa mahavita zavatsara. Fanontaniana farany tao anatin'ilay fanadihadiana ihany koa dia hoe nanao défi tamin'ny Billy nentin'ilay ankizy ianao hoe andresy amin'ny Billy zany satria Billy zany natahorana tao anatin'ilay club amin'izao fotoana izao hoe ianao mbola raha mihaona zany nareo sy Billy dia inona andresahanao anazy hoe noho ny défiako anao ingeny na tonga nananao kickboxing inona mba ambarany Billy zany rehefa miresaka aminao izy? Nenahy aloha efa nahazo amin'izao zavatra zao misaotra amin'ny Billy misaotra anazy satria izy manko izao nanao défi aminazy dia izy koa namany napresika anahy efa zao zany nanao défi aminazy iny tsy nikahoana dia izy lasa namako ankaiky izy napresika anahy manao entraînement dia izy mitondra anahy mikotsana dia hatramin'izao raha zaho mbola hoentin'ny Billy mikotsana any. Ianao miteny hoe mirara kopana amin'ny vola ohatrina zany zao dia mahazo. Tsy tena Tsisy
tsisy samanendaka anao ny tsisa manendaka isaky hoe mapiny izy champion du monde zany misaotra ny Séverin misaotra ny Tale ireo izy enina reo taranja enina nanolorantsika zay trophée mahery zay a tsy aivina nefa fa mbola misy any ko mbola misy kopy anankiray eo tsy hoe adino akory fa dia ho atorontsika ny aloha mba tsy lazaintsika aloha hoe iza mahazo an'izy satria ray amin'izy enina ihany zany a no tsy maintsy hotolorantsika an'izy io a hoe iza amin'izy enina zany a no azo an'izay amboara izay mbola ao anatin'ny fandarana tanteraka tsika ao anatin'ny lalona trophée mahery amin'izao alina izao a milohan'ny amin'ny lorantsika nio amboara io a sy afantarana eo iza dia misy aloha ny fandraisana fitenenana ia miangavany monsieur Mamrazafy Andriamatoa Mamrazafy indray angambany a hiverina hiakatreto izy moa zany tsaivina foana fa izy no tompona andraikitra voalohany ao amin'ity fandarana mahery ity sy ny gazety mahery zay mivoaka isaky ny zoma. Andriamatoa isan'ny lolon'ny Madagasikara ny tale général'ny fanatanjahantena Andriamatoa talen'ny DRH ao amin'ny CNAPS Andriamatoa talen'ny Ramatoa azafady talen'ny sport fédéral ny filohan'ny fédération isan'isany izay tonga eto ianareo vahiny manakajy anasan'ireo rehetra dia miaraba sy manome voninahitra anareo tompoko lahy sy tompoko vavy miaraba manokana ireto atleta izay nahazo ny trophée mahery reto izay tompona andraikitra ato amin'ny groupe matv sy ato amin'ny fandarana mahery sy ny mpanao gazety rehetra zany tsy ho lava ny teniko fa ho fohifohy ihany nefa dia eritreretiko fa dia mba ampieritreritra antsika rehetrarehetra rehefa mahazo vokatra ny atleta dia matetika mitehaka daholo isika rehetrarehetra na ny mpakafy manokana an'le atleta na ny mpijery indrindraindrindra ny tompona andraikitra isan'isany nanao amin'ny fanjakany zany na tompona andraikitra amin'ny fédération mitehaka isika rehetrarehetra rehefa ohatra anay ka misy ataoko hoe tsy fahombiazana na fahavoazan'ny atleta ina ny ataontsika voalohany manakina milaza fa tsy mahay mitady antony rehetrarehetra hoe zao tsy nampahomby an'io tsy mahay mihitsy amin'ny entraîneur zany ny zavatra mahazo ny atleta malagasy ny fanontena mipetraka dia zao hoe ho atsika indrindraindrindra le manakina ireny inona moa no mba nataontsika ho an'le atleta apetako tsara inona no mba nataontsika ho an'ny atleta rehefa ohatra ka amala izay fanontaniana izay dia zao fotsiny no ambaranay manana ny toerana ve ny atleta eto Madagasikara afaka maneho zay maha-atleta zay ve io atleta io eto Madagasikara eto mahazo niady maha-atleta azy indrindraindrindra ve ny atleta eto Madagasikara zay ny fanontaniana mipetraka amintsika rehetrarehetra rehefa ministra ianao ohatra rehefa aloholona ianao ohatra rehefa tale ianao ohatra mahazo voninahitra tsika rehetrarehetra to irariana mihitsy zany hoe ho lasa ambony amin'ny toerana misy azy zany ireo atleta ireo matetika misolo tenatsika any amin'ny toerana lavitra any amin'ny fifaninanana isan-karazany mba mahazo ny fanohanana tokony ho azy ve ireo atleta ireo ny teniko farany dia zao hoe raisony andraikitsika tsirairay toan'ny atleta meo zay sahazy azy mba hahafahany mivelatra indrindraindrindra be dia be no atsika atao amin'ireny na resaka fanampiana ara-bola na resaka foto-drafitrasa apetrao ny politika ny sport apetrao ny maha-atleta ny atleta mba hahafahany mieritreritra hoe rehefa atleta dia manana maha izy tsy ho sahirana intsony eo amin'ny fiainao ka fa dia afaka mivelona misaotra ny Séverin zany tamin'ny filazana teo tena nahazo volabe ianao tamin'ny nahazonao an'iny ceinture mondiale iny fa apetrako ihany fantana rehefa ohatra sanatriny zany ary ka hoe resy indray na ohatra hoe tsy hanao kickboxing intsony dia ahoana inona ny afaranao ho miaramila dia ho retraity
fa tsisy mikasika amin'ny fanatanjahantena azonao voninahitra intsony zay no apetrako amintsika rehetrarehetra toano a araka ny tokony izy apetrao tsara ny politika amin'ny fanatanjahantena ary de sorako BDV andretoko anao gazety mpiara-miasa atao amin'ny groupement TV reto a ny fanomezana tsy mitsahatra ny trophée mahery a satria DB ny atleta mba mieritreritra zany hoe mba azo ny trophée mahery a miezaka manokana mba azo zany trophée mahery zany a izay no teninay a atao amin'ny groupement TV a teninay atao amin'ny gazety mahery a sy ny fandarana mahery a misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy tafita izay afatra avy amin'ny tale amin'ny famoahana ny gazety mahery sy ny fandarana mahery izay a marina tokoa zany mamirazavatry satria mitondra ny anjara boriky ny fandarana mahery a izay tsika efatra menada amin'ny fanosehana ny atleta amin'ny alalan'ny fandarana sy amin'ny alalan'ny zavatra reo satria raha tsisy piresaka ny zavatra vitan'ny ankizy sy ny atleta ny fédération ny indrindrindrindra dia karazany miasa maina ihany ny atleta eny ambony kianja eny satria tsy misy mahafantatra ny zavatra vitany dia izay no antony natonga ny fandarana mahery sy ny vondrana ma-TV namorona ny trophée mahery izay efa naverina ambarako teo hoe niditra amin'ny andihan'ny faha 1 eto dia mahita fédération maromaro ny tenisy efa teto mitaranja fototra atletisme izay anisan'ny nahazo anjara matetika ihany koa teto amin'ity trophée mahery ity dia isaoranareo miara-miasa aminay hatrany amin'izay fanolorana ny trophée mahery zay ny tale général ministère sport moa dia vitako hoe fa mijery andrazafo foana izy fa tea maly mafy dia mafy an'ity angamba izy omentsika azy ny fitenenana rehefa avy eo mahakasika an'izay fa dia ny rosontsika manaraka iroso amin'le amboaragoavany sika zakinao izy moa zany ny tena tokony azo an'izy io aloha ny tale mihitsy ny angamba ny teny azy maromaro ihany ny anarana hitako ato samplasi rakotondrainy be sitra karalefy ny gnap sport gendarmerie nationale ny volleyball ny anjara judicael tiratinarson eo amin'ny pétanque c'est vraiment monso eo amin'ny kickboxing tsoriko fa de sarotra ho anay ny safidy hoe iza no mpanao fanatanjahantena na ekipa izay tokony ahazo le tena tsosika hoe trophée mahery izany tsara koa zany efa manamarika fa arakaraka ny zava-bitan'ny atleta ihany koa no tena hanomezana ny voninahitra ho azy manana tompon-daka eran-tany sika anankiray izay ataonay hoe ny afaka atao anatin'ny maro dia tsy zany fa ny Mamonso Séverin. Mamonso Séverin zany no safidiany rehetra satria zava-dehibe no vitany teo amin'ny taranja kickboxing ho an'ny sport malagasy manokana ary ho an'ny taranja kickboxing izay zanga ho tsy andokany président fédération koa fa dia hita tokoa ny fanoanany an'ireo tireur moa fiantsonany mpamily kickboxing sa kickboxer andreo atleta izay tantanin'ireo isorana ihany koa zay nga mantsy voateny toy isorana ihany koa ireo rehetrarehetra zay manoana ny sport am'izao fotoana zao tsy miandry an'izy an'izy fa dia efa hoe manana ekipa na manana atleta dia manoana araka amin'ny tokony izy fa raha zany tokotra moa dia hoaiza ireo atleta tsika ireo fa dia miarabata manao manokana zany Mamonso Séverin nahazo ny amboara eran-tany io ny fandriko dia hoela ely ianao mitana zay ceinture zay ary dia mbola hiakatra sokady sa tena mijanona le sokady zany mbola hiakatsaka ary mety bidabe ny eo aloha tsika itoy ihany le fanoanany fédération kickboxing ao anatin'izay ary no anangatsika mavesatra ny lolo Madagasikara Bertin Randray miaingo anolotra ny trophée mahery ho an'ny Mamonso Séverin tamin'ity ezaka vitany tao anatin'ny taona 2014 iny. Ty amboara ty zany na le trophée an'le Mamonso Séverin amin'ny anao mitondra ny anaram-boninahitsy Madagasikara eran-tany miaro ny voninahitsy Madagasikara dia horaisina voninahitra eto amin'ny firenena ny fanomezana anao an'ity trophée ty magatsitaka tokoa ary maliova malasana ndre mbola tanjona rehetra tianao
atongavana samysetsinrehetra satria ary otana ihany moa ny mahatonga ny lolony Madagasikara eto amin'ny plateau-ny mahery safidy no nampiakarana azy eto akoatra ny mahalolo Madagasikara azy dia tsara ny manamarika fa vosotra ho tompon-daka ny Madagasikara tamin'ny taona 2014 eo amin'ny sehatry ny fanamorina fiarakodiany koa i Bertin Andremiaingo mety hisy teny tiano atongavana ao anatin'izany tontolo ny fanatanjahantena malagasy izy zany. Angavany Andriamatoa sénateur ny tikantaniny manahoana zany avy eo amin'ny ety ambony kianja miakatra eny ambony biro zany dia hoe eny ambony biro zany sisa ve zany ianao nita manomboka eto sady mbola tozaka ihany sady nanao sady milalao no manoana ohatrotrany ahoana fomba fiasa ao anatin'izay hoe sady mpanao fanatanjahantena mbola milalao mihitsy no sady manoana ihany koa ny lasa mpanao politika. Ok raisiko ampanetsetena ny fanontaniana rehetra teo ary nisy manantena fa mety anara loatra koa ilazako amin'ny anaran'ny fitonam-panjakana zany amin'ny maloholo antena sy mpanjakana mofety zany tena dia araloatra zay fotoana zay noho izany dia misolo tena ny fitonam-panjakana maefa zany tenako sy ny ministère sport satria sport no resantsika eto zay akasitrana manokana ny fiara-miasa amin'ny sehatsarehetra zay iantefany zany fédération tsirairay sy ny ligue sy ny section zay iantefany misaotra manokana ny fitonam-panjakana zay tarihany Andriamatoa Filoha Rajonar Mampianina ary ngianiko manokana eto zay teny zay satria isika misy mifanakina rehefa mahita hoe raha manakina ka entina rahatsarana an'le izy dia zava-dehibe zay dia eto ny tenako mijoro ary miaro amin'izay teny zay manao hoe ngamana ataoko efa maray anjara ny fitonam-panjakana ankehitriny mijery manoana zay sport zay mba kely vitany indrindrindrindra moa sport elita tena hoe efa jereny manokana profo zany tsy sao de sarpiaro sasa fa milaza fotsiny hoe misy ny coupe du président zao hoan'ny basket amin'izao fotoana zao toanana zany tsy teny zavatra maro fa na zay fotsiny tao amin'ny famorina fiarakodia efa nitoana zao ny tena vavolombelona zany tenako amin'nijoro eto amin'ny mandroana ny vahoaka malagasy noho izany raisiko adiditra ndraikitra no mankahery mampirisika ary miteny aminareo vahoaka malagasy indrindrindrindra ty fanatanjahantena fa hitondra ary hiatsika an'izay ataoko hoe adidy zay ny tenako dia anao antsoava ny mpitondra fanjakana anao antsoava ihany koa amin'ny mpakafy sy ireo mpanoana rehetra mba ahafana mifanoana amin'ny sehatry ny fanatanjahantena tsy laza hoe ny individuel na ny collectif no resako eto fa zay mendrika tokony toanana dia tsy manina fa ndotoanantsika zany manara roatra ihany koa ny tenako satria sady mpilalao no mpanoana araky ny teninao teo zavatra rehefa atao hoe rehefa hoe tiana misy ny fitiavana dia mety avokoa io ary ny zavatra imatimatisana dia engane ka mbo maro reny mpanoana reny dia anisany mampiseho modely zany ny tenako tsy hoe midoka tena sanatria fa zay kely vita anatsarana ny tontolo ny fanatanjahantena amin'ny ankapobeny zay ny zava-dehibe ao manitinareo ny amin'ny toerana zay misy ny tenako sport rehetrarehetra toanako avokoa zay mifandraika amin'ny targetra ny tenanay manoana zay rugby manoana zay foot manoana rallye manoana pétanque manoana savate boxe française kickboxing io président fédération samy tiona zay tenenako zay miaratsina am'izay mbola tsy voatonona fa tiako eviny dia zay ny tenenako hoe endrika anankiray atongavana amina dingana zay dingana tsy maintsy alia zany fa tsy mbola dingana miafara amin'ny ataoko hoe targetritsika sy ny tanjona iviny Madagasikara fa raha loatiko le teny manao hoe ny fanatanjahantena rehefa mahomby dia ino ambassadorna firenena iray noho izany raisiko santionandray zany zao hoe monsieur Séverin ambassadortsika izy eo amin'ny kickboxing retany rendalitra zany manerana zao tontolo zao zay le teneniko hoe ny fanatanjahantena dia fahombiazana no tanjona ao andamosin'le izy ary mbola porofony fa natao mivazivazy ratsy moa izy ty hoe misy vola makarena miraraka amin'izy io ary mety misy vola makarena koa mety ho azo amin'izy io fa ny zavatra misy moa mbola mampalelo eto Madagasikara hoe ny sport eto amintsika mbola tsy de avolenta nga ozy izy ny fiteny na mbola vitsy ny mpanoana dia tsy mbola misy le hoe professionnel fa maniry ary mitsodrano anao mbo professionnel na monsieur Séverin
ary ny hafa koa nytaranja hafa koa dia makahery atrany fa ny zavatra tiako evina hoe mpanao politika ny tenako akehitriny dia sahako miteny eto a fa anisany natonga anaty amin'izao toerana zao dia ny fanatanjahantena mariako etony zay anisany a fa tsy niteny akory zay taony parcourko ary isorako manokana lehibe dia lehibe a ianareo amin'ny aina manjery rehetra indrindraindrindra moa zany eto a dia ato amin'ny matv dia etsika eto amin'ny trophée mahery a dia isorako manokana zany marina fa ny mpanao fanatanjahantena na ny zavatra rehetra zay atao rehefa tsy misy ny aina manjery a mampirantiranty zany a dia atao ny zava-poana avokoa koa akasana tanteraka ny ezaka zay nataonareo a ary eto zany dia fa manolo tena sady a ho an'ny manaraka aza mihafafa manantra ny Bertin Randriamengo amin'ny maoloolona ny tenako a amin'ny mahasolo tena mpanjakana ny tenako a dia sady hitondra teny ny tenako a no hitondra zay anjara biky zay mety ho vita na ho an'ny anareo aina manjery tao amin'ny matv voalohany indrindra ary ho atsika ao anaty fédération zay manatsika eto ka resako manoka tsy hoe avy dodidody daholo dia azo daholo fa zay kely vita araka ny anjara biky zay mety ho vita koa dia atao a ny fiarah-miasa amin'izay endrik'izay makasitsika tompoko. Andriamato Tale Général, amenanao angamba ny teny farany amin'ny lanonantsika androany manainga mavizatra anao maromaro ihany ny afatra teo Andriamato Tale indrindra ho an'ny ministeran'ny fanatanjahantena menanao ny fitenenana voalohany teniko angamba dia miala siny ny Andriamato ministra zay tokony ho tonga teto nefa moa no ny adidina ndraikitra sany dia maneraka ny tenanay izy a anome voninahitra nyity fotoana androany ity. Manaraka zany dia misaotra ny matv amin'izao ezaka zao satria manambara zao zany fa mankasitraka ny ezaka vitany mpanao fanatanjahantena ary rehefa voizina eto amin'ny fahitalavitra moa izy zany dia mety ho apprécier ny firenena manontolo dia mankasitraka tompoko. Vao resaka teo moa ny mikasika ny fanjakana io olona obinsika rehetra androany io sy tonga tany c'est vrai rasina nome vola ny fanjakana sy tonga tany zandry laheto rasina nome vola ny fanjakana mandray anjara mavetratra dia mavetratra ny fanjakana amin'ny fampandrosoana sport eto Madagasikara. Faharoa resakitsika kany c'est vrai voalaza teo hoe ahoana moa no avin'ireo mpanao fanatanjahantena reto amintsika amin'ny teny zao misy ny atao hoe sport étude reo tanoransika reo zany a zay élite jeune zay sangany hoasoasy dia biazina amin'ny alalan'ny fianarana miarasaina zany fa biazina ihany koa amin'ny alalan'ny sport zay havanana roso amin'ny ambonimbony kokoa zay sahirankirana noho ny quotient intellectuel ambany dia aroso amin'ny fianarana azy izy zany zavatra misy amin'izao fotoana zao ka eto zany dia miteny hoe sy fotoana ny fanakianana angamizao fa andao sika fanome tanana ao ny fanjakana sy ambotena vita irery ao ny société civile ao ny privé maro samihafa andao sika ifanome tanana zany politika ny sport resahanareo zany efa ao amin'ny assemblée nationale zany amin'ny prochaine session mety ho adopté zany ka ny ministère sy ny andreny zany fefa manao mise en œuvre sy kelikely n'le politique izy anatin'izany ny sport étude anatin'izany ny école de sport zany hoe ny école de sport ny ankizy avy ety amin'ny éducation physique dia omena volume horaire bebe koa naovan'ny sport asoasy zany rehefa après 2-3 ans dia nangany atao hoe centre d'entraînement sportif sika ekarany amin'ny sport étude rehefa avy eo zay niezaka ataon'ny fanjakana ka hoy izy ako hoe volam-pirenena ny lanina amity matonga atao ministère sy raha rahan'ny fanjakana sy raha rahan'ny olona mitondra ao ministère amin'izao fotoana zao rery ty fa raha rahan'ny firenena raha mitondra ny reharehansika zao c'est vrai tany ampita na ny sport étude io zany dia vokatry ny sport étude io champion du monde en tir de précision
harena ny firenena angeno ampiasain'ny ministère ny jeunesse hetra ny firenena noho izany hoy zao hoe sy mifanositana sika fa natao hoe fanometana ampandeha ny firenensika ary ny sport dia teneniko eto fa manana 3 dimension ny dimension voalohany ny ara-saina na le teneniny vazaha hoe c'est l'aspect cognitif ny faharoa ny dimension faharoa c'est l'aspect moteur le miesika ary ny fahatelo ny fiarahamonina fanabezana feno zany io sport ka izy ao hoe andao sika fanometanana fa ilain'ny firenensika ny fampandrosona ny sport eto Madagasikara. Sotra ny tale général ministère ny fanatanjahantena nanao an'izay namaly sady zany ny etaeta ny reny maman'ny sitraka zao teo dia vateny dia vanisy ihany no vaniny taon'io ministère irazafy mamy ihany koa dia nilaza an'izay tokony ataondrehetra izay no an'ny ministère zany dia ny hoe ny fiaraha-miasa no avitantsika zavatra be da be sy ahafahan'ny reto ankizy reto mandeha lavitra kokoa no an'izao efa vitan'izao. Melony amaranantsika tanteraka ny fandarana amin'ity ariva ity dia tiana eto ny misaotra antsika rehetra ny tokantrano any nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany isorana ihany koa ianareo izay nasaina eto amin'ny studio an'ny MATV nanome voninahitra anyity lanonana ity ary indrindraindrindra zakino ireo izay niara-niasa nanoana ny fandarana nanatatsana ity trophée mahery ity. Ya mialohan'izay namana Norbert dia tsy hay ny tsy saotra an'ireo namana fangaro ato anatin'ny olona nasaina izy rola olona miara-miasa akaiky ao anatin'izany tontolon'ny fandarana mahery zany ao Andritina Patrick izay mandrindra ny sary sy ny feo ho tonga ny tokantranontsika mangataka ny Andritina Patrick hiakatra ety amin'ny plateau anatin'izao fandarana trophée mahery zao eo ihany koa Iary Vola izay mpanao gazety anisan'ny zandriny indrindra atao anatin'ny fandarana mahery mangataka ny Iary Vola hiakatra ety ambony plateau ety. Zay firy enina menadara eo moa zany no tena miandraikitra ny fandarana mahery ity sy ny gazety mahery ihany koa isan-kerinandro isaky ny alahady ho an'ny fandarana fahitalavitra isaky ny zoma ho an'ny gazety izay ireo amin'ny alalanay so amin'ny alalan'ny ekipa rehetra eto MATV ihany koa dia misaotra antsika rehetrarehetra tany tokantrano tany nahatra anjeretra amin'ny farany aloha fa dia eo ihany koa ny fisaorana ireo mpiara-miasa ka natosana izao fandarana manokana trophée mahery izao anisan'izany ny magazay le sportif izay mikirakira ny fivarotana ny fitaovana fanaovana fanatanjahantena eo ihany koa ny bolay izay anisan'ny nanoana ary indrindraindrindra ianareo filohana fédération izay manohana nay hatrany amin'ny lanona toy izao isan'izany fédération ny taranja lomano taranja kickboxing taranja tennis taranja fototra athlétisme tsika rehetra tsipikanety be ny taranja baolina lavalava ny baolina kitra izay volleyball izay ianareo reny no mpiara-miasa voalohany aminay dia mahafinaritra ny fiara-miasa ary manantena mbola fiara-miasa aminareo amin'ny fampandrosoana ity fanatanjahantena ity. Tsy adino ihany koa nampiakanjonay tamin'ity andro an'ity ny miobotika ery Abifloa isaorana be da be ireo tompon'andraikitra nisan'izany ihany koa ny hoaviko amin'ny Koamarinina espace izay nampiala etaeta sy anome ny sakafo tao anatin'ity lanonana ity tsy adino ny maha-olombelona na dia teo any ary fiara-mifaly ao anatin'ny tontolon'ny fanatanjahantena. Dia izay zany tsy adino ireo ekipa teknika izay niarana tosan'ny fandarana misy maromaro izy ireo manao an'ireny polo fotsifotsy izay hitanareo reo misy soratra hoe trophée mahery mikirakira ny lafin'ny teknika tato ilaza dia mpakafian'ny FC Barcelone izy io raha tanenareo ny momba ny FC Barcelone dia fatrany daholo rehetrarehetra ary izay no ankafizana azy manokana atsiarenatsy ahitantsika ny mamy izy mampangatsiatsika tsika fijery fa tena mafana be amin'izao alina izao ny mpakasara ahitantsika ny rivo itsiro miasa ho an'ny gazety fara-panatanjahantena ny mahery sy ny gazety malaza ihany koa i Bosco mpiaraka amintsika isaky ny alahady rivo anankiray koa mbola misy rivo mpakasary hafa koa tsy adino namana Dina Rakoto ao anatin'izany fangalatsara izany tsy avana fa ny ekipa teknika rehetra any ambony any ao ry Rodin ry Romain ry Nania Patrick izay
ny asana natatosan'ny fandarana teo ny nampatonga sy niakatra tetỳ ambony ny alohan'ny zao fiantsonana azy izao. Reny koa ny namana mpiara-miasa amin'ny mpiray tanàna ny mpanao gazety avy eo amin'ny Midi Madagasikara sy ny gazety koa izay manohana hatrany ihany koa miaraka aminay amin'ny fanatotosana izao fandarana izao. Be dia be no natotosana, be dia be ny ara-niasa natotosana izao fandarana izao fa dia isaorana rehetrarehetra, isaorana be dia be ho antsika rehetrarehetra ary indrindra nareo any tokantrano rehetrarehetra dia ametrahana izay fisaorana izay dia ametrahana ny veloma mandram-pioana ho amin'ny trophée mahery amin'ny taona ho avy ihany koa engany ho tanteraka soamantsara izay makasitraka tompokolahy makatelina tompoko vavy. Qui n'enverrait pas d'être fort et sportif à la fois. Grâce à nous. Vous pouvez le réaliser. Et oui, on attend que vous. Le sportif, la plus combinaison du sport à Madagascar, en bout de flot. Le sportif vous a présenté